misy miracle ry zareo raha zay atoka JVM dia efa hatramin'ny voalohany milaza hoe tandremo ny fomba fitantanana firenena indrindra amin'ny lafiny ara-ekônomika zay any fiantraikany betsaka eo amin'ny lafin'izay fiainam-bahoaka iresahana rehetrarehetra zay dia tsy zaka ntsony le izy taona fito taona maninitra ve ohatra ny fanapahan-kevitra tsy mitsinjo an'izay tsy mijery lavitra fa vahaolana mipetapeta tokely na fanapahan-kevitra tsy mitondra any amin'ny tombontsoam-bahoaka na dia tombontsoa ataontsika mbola lavidavitra ary fa mba makany amina rafitra maharitra dia hita eo mivokany mety marina ny eritreritry ny olona hoe tany mbola misy fanjakana eto ve satria dia hita fa raha mafanjakana azy amin'ny fitantanany dia malemy tokoa izy mafy be izy eny amin'ny resaka ataoko hoe mampangina ny olona mandrotsirotsy ny olona mampifalifaly ny olona matanjaka be izy ihany fa amin'ilay tena fitonam-panjakana azy hoe hijery an'izay ny tombontsoa maharitra mametraka rafitra sy vina maharitra hitondra antsika any amin'ny fampandrosoana dia averiko foana mora ary mora kokoa mampifalifaly vahoaka manome azy vahaolana eno eo raha misy zatra tena manahirana azy fa sarotra kokoa mitondra any amin'ny fampandrosoana raha tsy manana vina azo tanterahana ianao fa tsy manofinofy ary indrindrindra fomba fanatanteranao azy dia makany amin'izay fitsonjovana ny be sy ny maro zay any amin'ireo ataoko hoe vahaolana maharitra resaka énergie ve resaka lalana ve resaka fampianarana ve resaka hôpitaly ve resaka ataoko hoe fanampinan'ireo rafitra samihafa ireo mba hatanjaka kokoa ka isian'ny fisara-pahefana mba hahafahany hialana amina jadona dia zao no mitranga amin'ny fotoana zao vokany daholo zao na inona ho lazaina dia zao mivokany politika sy ny raisina hatramin'izay mandrangaranga fitokonana ny jirama mbola taratra zay hoe fahalemena zay le zany marina ny azy satria ataoko hoe mifamaofao isika mpanjifa fotsiny zao dia mieritreritra mety misy olona tezitra amin'ny jirama satria ny jirama ny hita eo amin'ny laona io mpiasan'ny jirama no hita eo hoe inona ihany ary ty jiro tapaka rano tsy misy ny facture miakatra fa ao ambadika zay dia politika mpanjakana no mahatonga an'io orasa-mpanjakana eny io mpiasa mpanjakana eny ny olona na dia société d'État inona no eto fitonam-panjakana teo tandritrin'izay eny taona zay dia fifanenjehana zay DGO atao entina enjehana hogadraina sisy fa nisy iny laza zao ny président zay herinandro vitsivitsy laza misy mangalatra soloky ny jirama za zao dia mba misy miandry mihitsy hoe nanahoana ary le izy satria zany filoham-pirenena miteny amin'ny télévision zany hoe misy mangalatra asa folo camion izay dia inona ary le izy zay lazaiko hoe fait d'annonce fotsiny nefa dia manaloka be mihitsy hoe iza ary zany mangalatra ao iza mampipoaka an'ilay zavatra tany andekaleka ny resahana efa taona sy 10 taona lasa hoe omena loka fa misy olona manao sabotage manao déclaration politique fotsiny le olona dia marary lay mpiasa satria mba misy manao ny metiko io ao ary misy manao fanatanterahana zay baiko ameny lehibe azy aloha ary lehibe mba lazao amin'ny vahoaka ahoana marina raha novan'ny rafitra anareo inona le vina inona ny tiana tongavana dia inona zao fa tsy saromanareo fotsiny la izy dia miboboka ny sarom-pilany iketriketrika an-dalambe ny parlementaire ianareo anatin'ny antoko-panohitra manaona ny fomba iray zany anatin'ny tany démocratique amintsika mantsy zany zavatra ohatrany hoe tonga dia fanongalam-panjakana mihitsy ka mandeha davina raha samy mba mijery internet sy ny vaovao iran'izao tontolo zao tsika indrindray misy olona folo eo milohan'ny maison blanche eo milazany tsy fanoherany an'izay politika eo inona moa ny olona amin'izany fanontandremana fotsiny tsy ilaina ntsony ny ohatran'ireny tamin'ny 2009 na ny 2002 andeha andoro-trano andeha anapodika na maramila gendarme andeha anao herisetra fa alao ny olona aneo ankalalahana dia alao zay maneho hevitra mba ao anatin'ny faneho-kevitra fa tsy anatin'ny fandravana satria mahantra loatra ny firenentsika fa tsy tokony olana zany hoe olona mampiseho ny heviny eny amin'ny ankalamanjana zany amy ankalamanjana ahafahany maneho hevitra izy hitaro ny dinika satria potika ny firenentsika par rapport amin'ilay OSC sy ny politika indray sy ny fitondrana dia matetika ny OSC sy ny mpitondra matetika ohatrany hoe mifanohatra foana efa teo amin'ny fitondrana nareo ahoana kay le satria tsy taty za zao ianao zao mitena an'izay dia lasa miteny an'izay za dia tsy manany zany hevitra zany mihitsy fa ny fitondra zao fotoana zao zany ny heva dia satria miteny ny zava-misy ka le zava-misy eny mihiby dia miteny an'izay zany le OSC sy ny sisa dia mpanohatra kory zareo raha ohatra ny nentiny mivaliny karambola hoe
anareo kosa tena fitiavana iteny fotsiny anakina fotsiny de mety marina ny azy fa izy ary nilaza zao afa-tsy aza le 5 isan-jato miponiny eto amin'ny firenena angambany hoe mahita tombontso manokana am'izao milaza an'izay fa raha maha-olo-pirenenao kosa nilaza hoe de mety zao a mbola be da be lavitra be niezaka akoatran'ireo hoe fampanantenana zay natao tsisy vita de akoatran'ny fahitan'ny olona io hoe mandandany vola foantsika sika tsy manam-bola tsy ampy ny vola nefa lalina ny amin'ny zavatra tsy dikany de zany no mahatonga ny fanjakana mandeha mitady vola etsiny hoe tsy asiana TVA ndray ny intérêt-ny banque satria lany any amin'ny zavatra tsy ny vinavinaina ho fandanim-bola mpanjakana tonga na fampandrosoana ny vola de manaonao foana izy de rehefa tenendra am'izany izy de hoe nareo mpanohatra ataovy tsara ary le izy de mangina mpanohatra tsisy olana io fa mangina raha mahomby raha mandeha tsikelikely 8 eo ny singa indicateur milaza an'izany fa efa makany amin'ny fampandrosoantsika de tena mampirisika zany tsy tokony isy lahadinika antsony hoe anizy io nosy malagasy ireo tsy moro zany mora-pitenena zany satria eo am'leonao misy firenena matanjaka milaza fa tsy zay misy fa mijoro am'izay ianao a de ohatran'ireo zavatra rehetra fananantsika ireo nitondrana azy a hoe inona ny fomba anaovana an'io tehirizina fotsiny veo trandrahana veo sy ny sisa anjaratsika no mijery an'izay rehefa aveo iaraka amina frantsa atsika am'zany sa iaraka sa vitatsika rery io rehefa anao le izy a de anao zany manapaka amiko zany tsy ratsy le hoe rehefa aveo raha hoe misy zavatra iarahanao fa tsy tokony ho zay ny lahadinika voaloha satria lasa mamerina ndray zany zay hoe dia jerena aloha an'izy io zay zany raha zay de mijanona am'izay ka zay ve no napetraka voalohany aloha satria raha nihaino an'le président français teto ianao de nihaino filoham-pirenena ianao ohatrany sy tonga de zay lahadika tonga de le co-gestion zay ny manahirana zay fa zany hoe fomba fitantanana azy mety iarahana ohatrantsika zao manana orinasa lehibe avy any ivelantsika mitantana zavatra eto amintsika inona moa de aratsika an'izany fa anjaratsika miady varotra aza hotsika tompony aza tsy ilay mpitondra mandeha mitady 10% ohatra ny tratra tany Londres akory fa mitady ny tombontsoa amin'ny firenentsika ary tombontsoa maritra satria raha zavatra lehibe toy ireny de mila mijery ny tombontsoa maritra ianao inona ny asa hoentin' zany ahoana fiarovana tontolo iaina miaraka amintsika malagasy am'izany raha misy zavatra trandrahanao inona no tombontsoa ho azon'ny firenena fa tsy ho azon'ny olona zay mpitondra zany ary zany ohatra hoe mila mangarahary zany satria ny tombobakibaky sady marary mamena tokony voayakanjana ny zava-mitranga eto amin'ny firenena mikoroso fahana daholo na ny fiainam-bahoaka na ny ara-karena na fitantanana ka izany zavatra zany no mahatonga ny mitsangana amin'izao fotoana zao sy manao antsoavo manao hoe tsy maintsy mandeha makany amin'ny fombandosotsika ao anatin'ny demokrasia avy amin'ny alalany fa tamin'izany de niantso ny velona rehetra na lohany ianao tenany ianao na trafony ianao na koa tandrony ianao miantonao antsoavo zay iaby itsangantsika andeha makany amin'ny fanahisaina fa tsona mandeha makany amin'ny fampandrosoana mazava mihitsy fampandrosoana zany de tsy maintsy misy fefiny zany misy mety fandoliana zany fitsangana zany mety isy lavo zany ary mety isy itsangana de tsika makany amin'ny ohatra ny tolo firenena miantso révolution miantso fanovany fotony miantso fandraisan-dasa fandraisan-draikitry ny tsirairay eo anatin'ny fahorim-bahoaka misy mifahoriny nisy olona maty reny tao teny Amerika Sina eny fotsiny teneny fa eraky Madagasikara nisy tao hatramin'izao mbola tsy fantatra inona marina no nahazo an'ireo etantsika ndre misy institut Pasteur misy anaravaka fa inona loatsy ny pozina zay alefa ny andafy ary tapabolana mbola tsy mivaly mametra-panontaniana zay hoe maninona tsojereny zany raha ohatra ka tsy manatsiny le olana avoay raha ohatra ka izy maro nanao an'io zavatra mamofatio inona ny fanopoziny nampisaina ary vitany fanjakana no manaingana ny fitsarana ny filainy zany satria hitatsika fa tao anatin'ny ray volana fotsiny de fa voatsara zao colonel Patrick zay tsy okory tonga de voatsara tokony atao ohatry ko hitsarevatsy hoe inona marina ny tena misy atao firenena zany de fa manahirana ny bus manahirana ao anay aiza ko le bus zao inona fizotra makaiza ary ahoana fisarge anazy satria tsy le misy délestage kanefitsika miasa bus électrique matanjaka be mahita zay ny Facebook fa aio ny chargena amin'ny groupe électrogène di gasoil ndray aingeneka ho sarotsara atao mila mpananiany reny fa raha zany no marina manafatra bus électrique tsy zany ho chargena amina groupe électrogène mokasitrika apeno gasoil fa zay
Sady zavatra rehetra ny aiza ny kanjavoaly aiza ny Tomasy, aiza ny ino moa sy ny téléphérique. Zany mahatonga mampetram-panontaniana sy orinasa hoe tokony hitsangana antsika hijery ny vahaolana, mijery ny lalana azahoantsika manarana zany zavatra rehetra zany, satria tsy azo refina mandritra ny tontolo zany zavatra zany. Zay zava-misy manjary tantely afatrakotra ere-pirenena lasa paiso akady ere-pirenena olombitsy no mirehareha amin'ny fananam-bahoaka.